Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Mahery ny anaran'i Kristy. Mahavonjy ny finoanan'i Kristy. Araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ary izy tamin'ireo vehivavy, ny finoanao efa namonjy anao, mandehana soamantsara. Nananana kilema nandritry ny taona maro azy ianao, dia ho esoriny izany." Araka ny voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana, ary niara-niditra taminy ho ao amin'ny kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana, niatsambotsambotra sady nideran'Andriamanitra." Ho vavolombelona ny herin'ny anarany. Araka ny voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:40 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany. Iny ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony izao fanatsanana tsara eto imasontsika rehetra izao." Mino, vavaka isika. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, miala ny sakana rehetra tsy ampatanjaka, na ara-batana, na ara-tsaina, indrindra ara-panahy. Amen. Mandra-piaona tompoko.